mana isanandro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Hampitomboina ho amintsika rehetra mandrakariva ny fahasoavan'ny Tompo. Eksodosy 10:1-20 no vakintsika anio. Angataka ny fitahin'ny Tompo amin'izany fotoan'izany sika, angataka ihany koa ny fitariany mba handraisantsika izay lesona tokony antsika indray, sady saotra azy noho ny famindram-pony. Ivavaka isika. Jehovah Andriamanitrao, makasitraka anao amin'ny fonay manontolo zahay tratr'izao fotoan'izao indray. Mena fotoana zonay miara-mandinika indray ny teninao. Mamy loatra manko zany teninao zany, Tompo. Tsara ny teninao ka dia misaotranao zahay. Kehitriny mangataka aminao zay aoka mihitsy ny fananao masina indray no ampianatra anay. Zay antony nampanoratanao izany teninao zany. Ary dia hankatoy zay, Tompo, fa tsy piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanay. Amin'ny anaranao Kristy Tomponay no ivavahanay. Amen. Eksodosy 10:1 ka hatramin'ny 20. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo zany. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, mankanesa ao amin'ny Farao, fa izaho efa nanamafy ny fony sy ny fon'ny mpanompony mba hanehoko izao famantarako izao eo aminy. Ary mba ho lazainao ho ren'ny zanakao sy ny zafinao zay zavatra nataoko teto Egipta, sy zay famantarana nataoko teo aminy, mba ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Ary Mosesy Arona dia nakao amin'ny Farao ka nanao taminy hoe, zao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Hebreo, mandra-pahoviana no handavanao tsy hanitry teny eo anatrehako, alefasy ny oloko mba hanompo ahy. Fa raha mandaka tsy mandefa ny oloko ianao, indro ahatonga valala amin'ny taninao rehetra aho raha hampitso, dia handrakotra ny tany rehetra ireny, ka tsy ho hita ny tany, dia hoaniny ny sisan'ny avandra zay navela ho anareo, ka hoaniny avoko ny azo rehetra zay maniry ho anareo any an-tsaha, dia hameno ny tranonao sy ny tranon'ny mpanomponao rehetra, ary ny tranon'ny Egiptianina rehetra ireny. Ary tsy mbola hita ny rainao na ny raibenao zay toy izany hatr'izay andro ny ainany tety ambonin'ny tany, ka mandraka androany. Dia niodina izy ka niala teo amin'ny Farao. Ary io ny mpanompon'ny Farao taminy, mandra-pahoviana no fandrika amintsika iny lehilahy iny, alefaso ireo olondreo hanompo an'i Jehovah Andriamaniny. Tsy mbola fantatrao va fa efa simba i Egipta? Dia nisy nampiverina ny Mosesy sy Arona hakao amin'ny Farao indray. Ary hoy izy taminy, mandehana manompo an'i Jehovah Andriamanitra reo. Nefa izavy moa no andeha. Ary io Mosesy, ny tanora sy ny antitra aminay hoentinay andeha, ary ny zanakay lahy, ny zanakay vavy, ny ondry amanosinay, ary ny ombinay hoentinay andeha. Fa hisy andro firavoravonay ho an'i Jehovah. Fa hoy Farao taminy, aoka momba nareo ihany anie Jehovah, raha andefa nareo mba amin'ny zanakareo madinika aho, mitandrema fa misy ratsy eo alohanareo. Tsy zany, fa mandeha ihany ianareo lehilahy lehibe, ka manompo an'i Jehovah, fa izany ny tediavinareo. Ary izy roalahy dia noroaina hiala teo anatrehan'ny Farao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, ahinjiro ambonin'ny tany Egipta ny tananao, hiavin'ny valala, dia hiakatra hoeto amin'ny tany Egipta ireny, ary dia hihinana ny zava-maniry amin'ny tany, dia izay rehetra sisan'ny avandra. Dia nahinjitry Mosesy tambonin'ny tany Egipta ny teny, ary Jehovah nitondra rivotra avy any antsinanana hakany amin'ny tany mandritra iny andro iny sy alina iny. Ary noho ny maraina dia nitondra ny valala ny rivotra avy any antsinanana. Ary ny valala niakatra mo amin'ny tany Egipta rehetra, dia nipetraka nanerana ny tany Egipta rehetra, ary nampahory indrindra ireny, ka tsy nisy valala toy izany tany aloha, ary atao riny koa
tsy isy toy izany fa nandrakotra ny tany rehetra ireny ka efa maizina ny tany ary nohaniny ny anana rehetra teo amin'ny tany voankazo rehetra izay sisan'ny avandra ka dia tsy nisy sisa ny zava-maitso eran'ny tany Egipta rehetra na tamin'ny hazo na tamin'ny anana tany an-tsaha. Ary Farao dia napaka ny Mosesy sy Arona faingana ka nanao hoe efa nanota tamin'i Jehovah Andriamanitrareo sy taminareo aho ary ankehitriny masina ianao mamelahany fahotako zay efa izao indray mandeha zao ihany ka mangataha amin'i Jehovah Andriamanitrareo hampialamitra izao mahafaty ray loha izao monja. Dia niala teo amin'ny Farao izy ka nangataka tamin'i Jehovah ary Jehovah nahatonga rivotra mahery indrindra avy any andrefana kosa izay nitondra ny valala ka namarina azy tao amin'ny ranomasina mena. Dia tsy nisy sisa intsony ny valala eran'ny tany Egipta rehetra na dia iray akory azy. Nefa Jehovah nanamafy ny fony Farao ka tsy nandefa ny zanak'Israely izy. Ray masino manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Fahamarinana telo no jerentsika amin'izay anovakitsika teo ry havana. Fantatsika aloha fa izay anovakitsika teo dia momba ny valala loza fahavalo nentin'Andriamanitra namelezana ny tany Egipta mba hahatonga any Farao handefa ny zanak'Israely hiala avy tany amin'ny tany Egipta. Eto nefa dia misy fahamarinana anankiray izay tsy pihina manokana dia izao: mba hampahafantarina ny taranaka any aoriana fa Jehovah irery ihany no Andriamanitra no antony izao famantarana tany Egipta izao. Hoy manko Jehovah tamin'i Mosesy: mankanesa ho amin'ny Farao fa izaho efa nanamafy ny fony sy ny mpanompony mba hanehoako izao famantarako izao eo aminy ary mba ho lazainao ho reniny zanakao sy ny zafinao zay zavatra nataoko teto Egipta sy zay famantarana nataoko teo aminy mba ho fantatra reo fa izaho no Jehovah. Mba ho fantatra reo fa izaho no Jehovah. Reo famantarana maro nataony hatramin'izao: ny rano tonga rà, ny saona, ny moka, ny lalitra, ny aretina tamin'ny biby, ny vai, izany rehetrarehetra izany dia efa nitranga. Eto indray ho tonga ny valala. Tanjon'Andriamanitra tamin'izany. Mazava loatra moa fa hitantsika hoe Farao nanamafy ny fony dia vao maika no hamafisin'Andriamanitra ny fony. Dia ny fanaovan'Andriamanitra zava-mahagaga teo amin'ny tany Egipta dia izao: Egipta hahafantatra fa Jehovah no Andriamanitra, ny taranak'Israely hahalala Jehovah no Andriamanitra, ary ho zaraina amin'ny taranaka faramandimby zany. Ry havana, isaorantsika n'Andriamanitra fa mahafantatra n'io Andriamanitra io isika ary mahalala zay efa nataony tany amin'ny tany Egipta, mba hahatonga antsika hanaiky koa fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy Jehovah Andriamanitra ny Israely. Izany hoe ny olona rehetra, na izy na izy ny ampitany zany vaovao nataon'Andriamanitra tany Egipta izany dia tokony hanaiky fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy Jehovah Andriamanitra ny Israely, ary izy ihany no tokony hivavahana. Ny olona manko dia izao: be dehibe ny vavahan'ny olona, na dia mahalala ny zavatra nataon'Andriamanitra tany Egipta aza ny olona,
dia mbola tsy mety manaiky ihany izy fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy Jehova. Ary ny olona tahaka izany dia olona manamafy ny fony tahaka ny Farao, hany ka hihatra aminy. Hitantsika hihatra amin'ny Farao ny vokatry ny fanamafisam-pony tsy manaiky ny maha-Andriamanitra tokana an'Andriamanitra. Ary noho izany ampaherezina ianao izay nampahafantarina ny zavatra nataon'Andriamanitra tany Egipta, mba tsy hanan'Andriamanitra hafa ianao afa-tsy Jehova irery ihany. Lay Andriamanitra ny Baiboly, lay Andriamanitra nilaza tamin'ny Mosesy hoe mba ho lazainao amin'ny zanakao sy ny zafinao, ary mba ho fantatrareo fa izaho ny Jehova. Aza manan'Andriamanitra hafa re, aza mivavaka na amin'iza re, na iza miteny aminao hoe mba Andriamanitra azo ivavahana ihany koa tahaka an'izao sy ny tahaka an'izao. Aza manaiky izany renao tsy misy Andriamanitra afa-tsy Jehova. Ary ny zava-doza rehetra nataony tany Egipta sy ny famantarana nataony tany dia ho fandresen-dahatra antsika rehetra, fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy Jehova irery ihany. Zavatra faharoa dia izao: na i Farao aza mba natahotra ihany izy ka nampiasa tetikady. Mba nampiasa tetikady ihany Farao satria natahotra ihany izy. Rehefa nilaza Arona sy Mosesy hoe ho tonga ny eny valaly hanenika ny tany ene zany, dia niodina izy roa lahy ka niala teo. Dia hoy ny mpanompony, andininy fahafito, hoy ny mpanompony Farao taminy: mandra-pahoviana no fandrika amintsika iny lehilahy iny, alefaso ireo olonareo hanompo an'i Jehovah Andriamaniny. Tsy mbola fantatrao very Farao fa simba ny Egipte, efa potika ny Egipte, ny sahona ny lalitra, zao potiky ny avandra ny volo rehetra, dia ho avy ndray ve ny valala, dia inona? Dia nampanalain'ny Farao ndray Mosesy, atsoy arizaka te dia nantsony. Rehefa tonga teo izy nareo no handeha, dia hoy Mosesy hoe ny tanora ny antitra hoentinay mandeha daholo zay rehetrarehetra. Dia zao ny tetikady nataony. Tsy zany, ianareo lehilahy lehibe ihany ny mandehana, fa vady aman-janakareo sy ny omby aman'orotrareo avelao hoe hanompo ahy eto ihany. Zany ny tetikady ny Farao: ianareo lehilahy lehibe ny mandehana. Raha tsy diso aho fa tetikady fahatelo io, satria ny tamin'ny voalohany dia nilazainy hoe eto amin'ny tanyko ihany nareo ny manompo amin'ny 120 tetikady faharoa 120 aza mandeha lavitra loatra. Tetikady fahatelo: mandehany ianareo lehilahy lehibe fa ny ankizy sy ny vady aman-janakareo avelao ihany hanompo ahy. Tetikady ny Satana koa anefa zany. Sanatrio izy andeha daholo zahay, zany nataony Mosesy. Tsy miaino zany tetikady ny Satana zany. Ry havana, tetikady ny Farao zany nefa tetikady ny Satana koa. Ianao raha tanompo an'Andriamanitra mandehana any, fa aza mitorotoro ny tenin'Andriamanitra amin'ireo olona miaraka aminao reo ny vady aman-janakao na tsy anana. Ianao rehefa tapa-kevitra anao mandehana, fa avelao ny vady aman-janakao hijanona amiko, avelao ny arenanao hanompo ahy ihany. Tetikady ny Satana ane zany. Sanatria nefa hoy Mosesy: tsia, izaho sy ny ankohonako Josua dia hanompo an'i Jehovah zahay. Raha mitady aka fanahy ianao Satana, ka milaza hoe avelao ny vady aman-janakao anao zay tiany atao, fa ianao ihany mandany, aza ekeny zany. Tetikady ny Farao zany tsy nanaiky izany Mosesy. Tsia, fanananay hoentinay hanompo an'i Jehovah, vady aman-janakay ny tanora sy ny antitra miaraka aminay daholo izaho sy ny ankohonako do hanompo an'i Jehovah zahay. Amin'ny testamenta vaovao raha temody izao ny teny fikasana hoe minoa an'i Jesosy Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao. Ny ankohonanao, sitraky ny Tompo ny amonjena ny ankohonanao. Fa zay tiako tsipihina lehibe indrindra ry havana ary tiako dinihina lalindalina kokoa eto, dia ty loza fahavalo ity dia ny valala zany. Ny valala ny loza fahavalo namelany Egipta, hitantsika amin'ny 12 ka hatramin'ny 20 zany. Rivotra avy any antsinanana, avy any amin'ny ranomasina mena, no nitondran'Andriamanitra reo valala reo ka nanenika ny tany Egipta. Fa ny tainina mipetraka dia ny hoe efa nisy ve reo valala reo
efa foy tany hoany reo valala reo fa saingy tsy mbola nentina tao amin'ny tany Egipta satria raha avy any antsinanana moa ny rivotra avy any amin'ny ranomasina mena anie zany na avy any amin'ny tany efitry Arabia zany zany no antsinanany Egipta efa nisy ve reo fa nataon'Andriamanitra ny afinafina tao loka nataony rongatra tao anatin'ny fotoana foy zao manko nanjary nanerina ny tany Egipta de nanimba ny efa tsy lanin'ny avandra may am'izao farao ka atsore izy ny 170 ankehitriny masiny ianao ro misesy mamelany fahotako zao indray mandeha zao ihany ka mangata am' Jehovah Andriamanitra reo hampialany amiko zao mahafaty iray lo zao montsa mivavaha amin'ny Andriamanitra reo tsy Andriamanitra io fa Andriamanitra reo fa izao mivavaha ianareo mba ho alany io ny zavatra nitranga de zao de niala teo tokoa i Mosesy ary dia nangataka tamin'i Jehovah izy de nisy rivotra avy any andrefana nitondra ny valala indray ka namarina azy tany amin'ny ranomasina mena dikan'izany mibaiko ny rivotra anie Jehovah mibaiko izy ary motsy zany ve ny nahagaga ny mpianatra tamin'i Jesosy izy moa tia na ny rivotra sy ny rano aza manaiky azy zany andeha ho dinihina hoe ahoana marina moa ty valala ity raha ny soratra masina ny jerena ao amin'ny Deuteronomia 20:5 de makany amin'ny 20:30 ka hatramin'ny 2:20 de izao fa maizana avy amin'ny Jehovah ny valala raha tsy mihaino ny teny Jehovah Andriamanitra kosa ianao hoy ny Deuteronomia 20:20 tamin'ny Israely zany de izao no zavatra hitranga aminao Deuteronomia 20:20 ka ny 5:20 hoy izy hoe raha tsy mihaino ny teny Jehovah Andriamanitra kosa ianao ka tsy mitandrina anaraka ny didiny rehetra sy ny lalàna zay nidiko anao anio de hiatra aminao zao ozona izao inavy reo ao anatiny 5:30 hoy ny voasoratra hoe voan-javatra betsaka no entinao hambolena any an-tsaha fa kely kosa no hangoninao satria ho lanin'ny valala ireny tahaka ny natao tany Egipta naditra Egipta valala ny namelezana azy de ho lanin'ny valala ireny izy de mbola toizantsika ihany ao amin'ny tantara faharoa 4 tantara faharoa 4 ny 19:20 ka hatramin'ny 19:30 zao ny voalaza ao raha misy misary amin'ny tany na arety mandingana na maina ny rivotra ny vary na maty fotsy na misy valala sisompanga inony zany no ny fahotany zanak'Israely zany misary arety mandingana valala ary de jerentsika ny any amin'ny Joela 1 zavatra efa nitranga manko zany 14 lazao amin'ny zanakareo zao areo ka ny zanakareo ilaza amin'ny zanany kosa ny zanakireo kosa indray amin'ny taranaka mandimby azy zay sisany kijeja de ny hoan'ny koraika ny sisany koraika ny hoan'ny valala vao ny sisany valala vao ny hoan'ny spanga na nyripaka ny valala no niditry ny olona de ho Jehovah ao amin'ny Amosa 4:7 manambara ny amin'izany 4:7 efa nasiko tamin'ny varomain'ny rivotra sy maty fotsy ianareo ny abetsahan'ny tanimbolinareo sy ny tanimbolombokareo sy ny aviavinareo sy ny hazo alivanareo dia no hoan'ny valala nefa tsy niverina tamin'ity ihany ianareo efa fa maizana nampiarina tamin'ny Israely koa zany tamin'ny andro ny Amosa mba hampiverenana ny olona amin'ny Jehovah nefa tsy nety niverina ny olona de ho Jehovah amin'ny 12 koa izao nataoko aminao ry Israely satria anao zany aminao aho dia miomana hiaona amin'ny Jehovah Andriamanitrao mafy ny teny fa natany Egipta na teo amin'ny Israely dia fa maizana ny fahadisoana sy ny ditany Israely sy ny ditany Egipta ny valala izao anefa efa nanome fanafody Andriamanitra ny amin'ny valala ary zany no mampahatoky atsika fa ho manko izy raha nitokanana ny tempolin'i Jerosalema fa izay
hoy Andriamanitra raha niainy mivavaky Solomona izy ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito ny andininy faharoambiny folo. Ary Jehovah niseho tamin'i Solomona noho ny alina ka nanao taminy hoe efa reko ny vavakao, efa nofidiko ho ahy ity fitoerana ity ho trano fanateram-panatitra, koa indro raha miampy mampiantona ny andro aho ka tsy misy ranorana latsaka, na asaiky mandany ny tany ny valala, asaiky mandany ny tany ny valala, na naterako arety mandringana ny oloko raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako avany elitenaka hivavaka hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho amela ny elony aho ary ahasitrana ny tany. Fanafody ny valala, fibebahana. Raha Andriamanitra no antaninao hoe mamely ny taninay, mandripaka ny taninay ny valala Andriamanitra, inona ny fanafody? Dia hoy Andriamanitra hoe mibebaha ianareo. Zay ihany ny fanafody no izy. Fa zaho ihany no mandroaka ny valala. Inona nataony tany amin'ny tany Egypta? Rivotra nandroahan'ny valala nentina nakany amin'ny ranomasina mena. Ry havana, mbola marina ny tenin'Andriamanitra io hoe asaiky mandany ny tany ny valala raha ny olona izay nantsona amin'ny anarako no avany elitenaka hivavaka ho sitranitro ny taniny. Mino zany ve isika? Raha mino isika dia hita ny voninahitr'Andriamanitra. Valala, loza manany tanina, fanafody hoy ny Tompo, fibebahana, fiverenana amin'Andriamanitra, fangatahana amin'Andriamanitra hoe io ny teninao Andriamanitra, tonga ty aminay ny valala, nefa raha mibebaka zahay hamindrafo ianao. Ry havana, ianao izay maheno zao afatra izao, aoka isika rehetra samy anaiky hoe hivavaka isika, fa Jehovah Andriamanitra no hiady amin'ny valala. Hain'Andriamanitra taony manao zany tahaka ny nataony nandroany ny valalany Egypta fa izay, fa mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana. Fa ianao kristianina, ndao hivavaka isika, hibebaka isika araka ny teny fikasana ny men'Andriamanitra, dia hositran'Andriamanitra ny tany, ka tsy ny valala ihany no reseny, fa ny fahantrana koa, satria hain'Andriamanitra tao ny mampitobaka ny areny mampelatana ny mpanompony. Manompoan'i Jehovah amin'ny fanananao dia ho feno mitafitafy ny fitoeram-barinao, tsy mamitaka ny teny fikasana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, fa isika kosa dia olon'Andriamanitra makatoy ny teniny, hivavaka isika. Raha eo misaotranao zay noho ny tantarany valala tany Egypta, na dia efa tany amin'ny 530 taona lasa azy zany, mbola marina aminay zany Tompo, satria ny teninao dia natao fantatray no zavatra nitranga tany Egypta. Mifona aminao zahay Andriamanitra, amin'izao valala manany tanina ny firenena izao, mifona aminao zahay, mamelany eloka ianao, mamelany eloka raha vokatry ny fahotanay ny mahatonga izao valala mandevona ny taninay izao. Mifona aminao zahay, ary na iza mandreza ho afatra izao dia mba ho isan'ny vahoakanao hibebaka aminao anie izy, indrindra ao amin'ny faritany misy zany valala izany. Mifona aminao zahay Andriamanitra, mibebaka aminao zahay ho an'izany faritany potehiny valala izany, ny olona ao amin'izany toerana izany indrindra, ka raha mandreza ho afatra izao izy dia atsiaro fa ny hany fanafody fibebahana. Dia verina aminao izy, hanangana anao Jehovah ho any Andriamanitra eo amin'ny fiainany, ary anaraka ny teninao. Dia hositraninao ny taninay Jehovah fa mahatoky ny teny fikasanao zahay, amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen.